Arivany talata telo amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo miarahaba tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Amelona sy anamafy ny ndraiky ny ara diplomatika iara-iasa amin'ny Madagasikara i Iran. Tonga teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany ny maso vaovao an'ny Repoblika Islamika ny Iran Sabzali Ali Zera nanatitra ny taratasy manendry azy hiasa sy olona eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrenirina Mikael araka io hitantsika amin'ny sary io. Nandritra ny fionana dia nanamafy ny fahavononany ny Repoblika Islamika ny Iran nanamafy ny fantarana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Araka ny nambara nandritra izany dia samy manana harena voajanahary sy loharano-karena ahafahana mampandroso ny toe-karena ny firenena tsirairay ny rotonta antony iray manosika ny Iran ampitombo ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara io amin'ny alalan'ny fifanakalozana traikefa sy ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo sehatra iombonana. Notsa ivy ity maso vaovao ny Iran ity fa efa maherin'ny taona zao 70 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Iran. Fifandraisana izay niorina sy nivelatra teo amin'ny sehatra maro dia maro santonany amin'izany ny sehatry ny jono, ny indostria sy ny fahasalamana. Fa lany teny anivony anteny mera-pirenena tamin'ny endriny nasipantsina sy nasipanivana ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana nasipantsina enina amby roapolo amby roa arivo. Fantsina teti-bola izay mifanaraka amin'ny politika panjakana sy ireo lara-pamehan'ny gouvernemanta ary mamaly ireo filana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ny misy songadina ao anatin'izany LFR nasipantsina izany ny fanomezana tambi-karama ho an'ny trano fonenana ho an'ny mpiasa panjakana. Nesorina ihany koa ny TVA 20% amin'ny zanabolan'ny banky mba hanamora ny fahazoan'ny orinasa sy ny mpandraharaha famatsim-bola. Ny fanafarana vary ihany koa dia anisan'ny voadinika tao anatin'izany ny fametrahana aba amin'ny vary afarana. Plisy karakotona andrasana. Dia maro fa lany fandanjana akapoben'ny lalàna feny fitatanam-bola panjakana nasia fantsina ho amin'ny taona 2020. Tafiditra tao anatin' ity volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana nasipantsina ity ny fametrahana ny tambi-karama ho an'ny trano fonenana mitetina roetsy ariary ho an'ny mpiasa panjakana ho fanohanana ny fahefa-mividy ny tokatrano sy hatrehana ny fiakaram-bidim-piainana. Eo amin'ny lafiny araketra kosa dia omena lanja bebe kokoa ireo sehatra sy vokatra manana fahafahana ara-bola ambony sady miaro ny tombotsoan'ny firenena. Ho an'ny sehatry ny toe-karena milanja ny famokarana eto an-toerana sy ny fandraharana ny fanitsinana tao. Nesorina ny TVA 20% amin'ny zanabolan'ny banky mba hanamorana ny fahazahoan'ny orinasa sy ny mpandraharaha famatsim-bola, ampiroboroboana ny fampiasam-bola ary hanohanana ny famoronana azy. Lahara-pamehana ihany koa ny fanohanana ireo sehatra mamokatra, indrindra ny sehatry ny lamba, ny orinasa madinika sy salatsalany ary ireo rojo-pamokarana mampiasa akora eto an-toerana. Ho fiarovana ny famokarana anatiny sy ny tantsaha malagasy dia anisan'ireo fepetrany nodiniana ny fametrahana aba amin'ny vary afarana. Etsy andaniny ny fanitsina natao amin'ny etra miatra amin'ny labiera vokarina eto an-toerana dia natao hanohanana ny fitombon'ny famokarana sy ireo tantsaha-pamatsy akora fototra. Manoloana ny fiantraikan'ny korotana ara-jeopolitika any Moyen-Orient sy ny fiakaran'ny saran'ny fanafarana entana maneran-tany dia mikendry ihany koa ity volavolan-dalàna mifeny teti-bola-panjakana nasipantsina ho an'ny taona 2020 ity ny ary ny toe-karena malagasy sy anamafy ny fahafahan'ny fanjakana mamaly ireo filana maika sy stratéjika. Anisan'ireo lahara-pamehana ihany koa ny fanohanana ny sehatry ny angovo, ny fanarenana aoriana ny loza voajanahary ary ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny fampitomboana ny teti-bola natokana ho an'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana.
mitoy ihany koa ny fampiasam-bola mpanjakana amin'ny rano fisotro madio, ny herinaratra, ny lalana ary ny fotodrafitrasa fototra ilain'ny fampandrosoany. Nandritra ny fandiniana teto anivon'ny anteny miaram-pirenena dia nisy fanitsiana maromaro no entin'ireo solombavambahoaka. Isan'izany ny mikasika ny sara-pahazahoan-dalana hiditra na ny visa, ny fanafoanana izany ho an'ireo mpizahan-tany tonga amin'ny sambo fitsangatsanganana na ny bateau de croisière, ny fanitsiana ny TVA amin'ny vokatra avy amin'ny ampivarikena ary ny fanafoanana ny aba amin'ny faditseranana ho an'ireo vokatra enti-miady amin'ny MOOC. Amin'ny ankapobeny ity volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakana sy mpanitsina ho an'ny taona 2024 ity dia maneho ny finiavan'ny gouvernemanta sy ny anteny miaram-pirenena hiara-iasa amin'ny fametrahana politika ara-bola mifototra amin'ny rariny ara-tsosialy, ny fanohanana ny sehatra mamokatra ary ny fanafanganana ny fampandrosoana maharitra ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Ny tokona ny grevy tsy nisy miasa ireo taxi be teto Antananarivo renivohitra androany antony mafy loatra ny sazy ara-bola izay ampiarina amin'ny fampidirana fiara fourrière sy ireo tranga samihafa lazain'izy ireo fanararaotam-pahefana atao amin'ny mpamily ny resevera ny tompona fiara taxi be mpitatitra. Taorian'ny dinika ny arahan'ny mpitatitra sy ny coopérative niaraka tamin'ireo tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana Foibe sy ny commune Antananarivo renivohitra dia nisy ihany ny marimaritra iraisana ka nanambara ny fiverenan'ny asa ireo mpitatitra taxi be ireo teto sy andanin'izay dia ampiandrasana ny fiverenan'izy ireo miasa dia efa nalefa ny fanjakana ireo fiara be mpitatitra ny ainga avian'ny avoloha hitatitra ny vahoaka tamin'ity androany ity. Sandra Rakotoarson sy Stéphane Alphonse. Tapaka ny akamaroany zotra manerana andrenivohitra ny maraina teo noho ny fitokonan'ireo mpitatitra taxi be. Nambaran'ireo mpitatitra fa mavesatra loatra ny sazy ampiarina ary misy ny tranga lazain'izy ireo fanararaotam-pahefana. Nataonay zany asorona le mahavisatroka azy dia dia mahivany anazy tsy asa tsonga tena fitokam-bola mihitsy. Aizany androavana 1 million par jour zany amin'izany frais 1 million par jour nalay. Ianao zany na dia police nationale ary manodina anao asa ratsy manaiky. Dia fa zay miresaka aminazy tsy azo resahana izy tonga eto hitako ny zoanay. Tokony fa hoe asofo mipetraka kosa ny fanasaziana zavatra tena hoe raha mihodina andalina ao ny taxi be tena sekely amanaka izay teneninareo teo hoe ny taxi mihodina amin'ny vahoaka raiky misy menimenina hoe ny chauffeur sy resevera dia mandala loatra misy hoe tena mandala loatra kosa tena ho sazy fara izay enjana ireny mihodina andalana fa raha loatra kosa amin'ny zavatra sy tokony anasaziana sy ny police municipal manoloan'izany dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo solotena mpitatitra sy ny tompona andraikitra isasokajiny. Nandritra ny dinika no nanamafisana ny fampiarana araka ny tokony ho izy ireo lalàna ho an'izay mandika lalàna. Ieri tafilamina mahasafoka mihitsy ny hoe aza ampiarana aza miasa zegny fangatana zay ataoko hoe tsy azo irefina zany zavatra tena misatsika minana vaolana fangatana oraisinaika zany polisy ndeto polisy fiatreo omba ampahefana dejebreny zany oraisinaika zay karaha misy tokoa zay esika kolikoly zay manana zany amay zay tsy fahefana manana zany zay raha mavatany tena oraisiny zay raha tena nisy tsoza. Nanamafiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa raha tsy mandika lalàna ny mpitatitra tsy mipetraka velively zany sazy zany ary misokatra ho andrehetra ny commune amin'ny fandraisana ireo fanamariana sy fitarainana. Fa ireo tonga dia ny sazy manahirana satria dia mandika lalàna tsotsoana ireo zany fa raha tsy mandika lalàna ireo tsy tokony hipetraka zany sazy zany. Ny commune Antananarivo dia misokatra amin'ny fampiasana volana inona na inona. Rehefa misy tsinga zovena ka tsapanareo ataona tompona andraikitra raiky eto amin'ny commune urbaine Antananarivo sokatra amin'ny daladala ny varoan'ny commune urbaine Antananarivo. Ny fanarahana nandritry ny fihaonana ihany koa ny ananganana komisiona hijery marimaritra iraisana momba ireo sazy sy ireo olana sedrain'ny mpitatitra. Nanao antso amin'ny fitoniana sy ny fanajana lalàna ny rotonta taoriany dinika dia nanambara ny mpitatitra fa hiverina iasa
ireo taxi be. Eo ampiandrasana ny fiverenan'ny fitateram-bahoaka amin'ny laon'ny tanteraka dia nisy ihany koa ireo fiarabe navoaka ny fitondram-panjakana anampy amin'ny fitaterana ny mponina. Zay zany le hoe tsy misy tsy vitany fifampiresahana amin'ny olany taxi be iny fa ny takariva teo araka iny efa natsidiky ny namana Sandra Rakotorson iny dia efa amperinasa tanteraka ireo bus izay navoaka ny fitondrana fanavaozana ny tatitra ireo mponina teto andrenivohitra izay sahirana amin'ny fodina vokatry ny fitokonan'ireo taxi be tamin'ity androany ity ny fanotofana tsy nisy oatra zany ireo bus ireo maimaimpona raha teo tsy nisy sarandalana naparitaka manerana ny aksa maro teto andrenivohitra ny azony fodina rehetra miala ny centre ville izany toa ny Taosy, Alasora, Amboanjobe, Ampitatafika iny, Ambotry Manjaka, Sabotsy Mehana sy ny sisa rehetra iny feno hipoka avokoa ireo bus navoaka ny fanjakana izay sendra ny mpanao gazetinay nanao ny fanangonam-baovao ny ariva teo na hafaly ny olona izay fihetsika fitsonjovana ny vahoaka naseho ny fitondram-panjakana izay Natao Mayavy, Priskara Kotonandrasana, Rivara Vonarivo sy Ajara Zafin'ny Piasa. Izao bus départ Avoloa dia nandalo bypass dia Akadimbahoaka dia nandalo Andrefanambojanary Anosy dia 6-7 Andavamamba dia makany Andramena dia any Talatamaty maimaimpona tonga dia miditra dia mivoaka dia isaky ny arety mitely le olona midina zay chauffeur dia fa maimaimpona baiko avy any amin'ny président colonel Mikael nomboka tamin'ny efatra zay ny asa dia tsy mijanona zay raha tsy mitapitra le olona tapitra tanteraka olona zay vao mijanona zay hoe tsisy manakana to zay tsisy miteny hoe zay ho ary dia mijanona zay. Anisany namany olan'ireo olona amody alavitra moa ny famoahany fanjakana ireto busy ambolony ireto. Fa lavitra be mihitsy azy zao nanao livraison dia andeha ody any navota anyreto rangahy reto fa tsisy tomobile. Iga nefa fanjakana ohatry zao foana mihitsy. Mahafinaritra tena mahafinaritra. Zara koa ary misy ohatry zao foana. Satria izay ampiasa zona daholo ny akamaronina alaina tany Tanjombato ny rehetrarehetra iny. Zay nefa ny any karamanay koa mbo kely zay mitady nefa tsisy bus koa itengenanay dia nangatanay mba hoe reny taxi be reny koa mba angatanay mba tsy hanao tapadalana intsony dia ny angatanay aloha mba isy ohatry zao foana. Ny fahitanay azy aloha tena navabolana tokoa izy satria tena tsisy mihitsy ny bus androany. Zay nefa mody an'itosy avy eny Anosy zao zay sendra nahita n'ity bus ity dia isorana ho an'ny mpitondra fanjakana fa tena namaolana sady tsy nandoa freza eny tonga soamasarany amin'ny toerana lehanay tena mahafinaritra zay ny azo lazaina tena navaolana. Busy mandidina ny 7 isa teo no navoaka ny fiadidiana ny fanavaozana hitatitra ireo mponina Antananarivo sy ny mandidina maimaimpona tamin'ity takariva ity saika nandrakotra ireo aksa rehetra teto Antananarivo sy ny mandidina izany. Raharaka ny fantatra sy ny eny moa dia mbola hitohina ampitso izay fisiny ireny bus mitatitra maimaimpona ireny izay. Amin'izy resaka fitaterana izay ihany ny sokatra androany nanomboka ny asa ny gare routière Moronakona tompiantsonana vaovao andraisana sy andefasana ireo taxi brousse miasa amin'ny lalam-pirenena faro sy fafito. Avy hatrany dia nanomboka nandray mpandeha sy nandefa fiara ny
ny coopérative androany na dia somary mbola vitsy azy ireo mpandeha tamin'ity andro voalohany ity. Efa nisy ny ainga ihany koa ny avy any amin'ny faritra ary amonjy ity fiantsonana eny amin'ny gare routière eny Moronakona ity. Norsondrimanana sy Fenorandrimalala. Pedi vaovao ho an'ny fitaterana eto Antananarivo ny fisokafan'ny gare routière na tompiantsonana vaovao eto Moronakona handraisana sy andefasana ireo taxi brousse miasa amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito androany 13 jona 2024 sy 2025. Coopérative 220 no efa vonina hampiasa ny toerana izay natao hanatsarana ny fandaminana sy ny fandraisana ny mpandeha. Araka ny efa hitantsika izao moa zany dia efa tonga eto tokoa ny fiara izay andray fiangana amonjy ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahafito ary manomboka androany ihany koa dia efa misy fahatongavana ho an'ireo fiara zany avy any amin'ny faritra mampiasa an'ireo lalam-pirenena ireo androany eto amin'ny tompiantsonana Moronakona. Ny fandaminana moa zany dia efa niarahana tamin'ny coopérative rehetra atry ny omaly izay niatrika ny fiofanana moa zany ireo guichetier ny coopérative tsirairay. Araka ny hitantsika ao anatiny ao dia misy code couleur ao ny couleur mavo dia natokana ho an'ny régional RN7, ny couleur mena dia natokana ho an'ny national RN7 ary ny manga kosa dia ho an'ny régional sy ny national mampiasa ny RN2. Ny atao anatin'ny tompiantsonana moa zany dia mampiasa ny teknôlôjia vaovao isika amin'ny fandraisana ireo mpandeha amin'ny fanaraha-maso ny fiara sy ireo mpandeha ihany koa. Arak'izay dia efa misy ny filan-kevitra na ny accueil mandray ny mpandeha rehetra izay anorona any zareo zany an'izay pitsopitsony rehetra izay. Ny mahakasika ny fitantanana indray kosa dia efa tafapetraka tanteraka eo amin'ny concessionnaire ny lakle rehetra mahakasika an'ity tompiantsonana ity ka efa ry zareo zany no mandray ny fitantanana. Ny orinasa G2TP moa zany no manao ny fitantanana an'ity tompiantsonana Moronakona ity. Tamin'izao andro voalohany fisokafan'ny gare routière Moronakona izao dia mbola vitsy ny mpandeha hita taty an-toerana. Tsy nanakana ny fiaingan'ny zotra nefa izany. Raha vao nahafeno mpandeha dia efa nisy ireo nandao ny gare routière ny todido nakany amin'ny faritra samihafa. Tanteraka zany androany zany ary efa nisy départ tamin'ny maraina teo fa ary efa misy vonona koa ny national régional zany nisy lasana takeo zany tamin'ny maraina dia national koa efa misy vonona ny andeha androany arivo. Ho an'ireo mpandeha sasany indrindra ireo zatra nandray taxi brousse teny amin'ny fasan'ny karana dia efa nisafidy avy hatrany ny hiainga eto Moronakona izy ireo noho ny fandaminana sy ny foto-drafitrasa hita tetỳ an-toerana. Ety akaiky anay raha avy mialeny Ambomahintsy maka taxi brousse fa raha eny fasan-karana dia alavitra lasa mandeha frais indroa. Mahafinaritra sady tsara no tsy be mpangaro paosy moa zany tsy be fisito mahery. Teny fasan-karana naka taxi brousse ho any Andramasina dia eny be olona be le hoe izy ianao dia entiny ny entanao raha vao tsy miteny hoe zao ary anana. Hitondra filamenana sy fanatsarana bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny fitateram-bahoaka makany amin'ny faritra ny gare routière Moronakona. Mifandraika amin'ny fitaterana izay ihany ny lalana aiza ho aiza ny fanamboarana ny lalambe voie rapide mampitohy Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Hatrany Anjozorobe no vita tototra na terrassement amin'ny asa fanamboarana. Raha ny fantatra ihany koa dia misy tetezana tsy maintsy tsangana eo amin'ny renirano Mananara ao Anjozorobe. Mialohan'ny asa ho atao eo dia nisy ny fomba tany izay tsy maintsy nataon'ny orinasa Samcrete niaraka tamin'ireo ray aman-dreny sy ny mponina tao an-toerana tao amin'ny fokontany Ankidodona tao Anjozorobe. Girardor Mambasosy Tojo fanomezana. Ity no renirano Mananara, renirano miainga aty avaratra Tsinanana Antananarivo, aty Anjozorobe ary mivarina any Betsiboka. Manapaka eto amin'ity renirano ity ny lalambe ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Anangana tetezana eto amin'ity toerana ity ny orinasa Samcrete. Mialohan'izay nisy ny fombafomba tsy maintsy natao. Ao anatin'ny boky nandraikitra dia voalaza mazava
fa tsy maintsy ajaina ny fomba mampanao ny mponina ety an-toerana izay lalovan'io lalambe mikotany io dia satria hiampitany rena mananara hanamboatra tetezana eo dia rehefa nanontany mponina izay dia ry zareo ny laza hoe misy fomba tsy maintsy atao hangatahan-dalana mba hahafahana miampitany io rano ianareo ziasy eo betsaka ny akora tsy tokony ho ampiasaina amin'ity rano ity nefa kosa noho ny larana misy dia betsaka ny akora iasy eo dia izay nanaovana an'le joro mba tsy hitrangany zany zavatra zany. Eto amin'ity renirano ity no misintona rano hosotroina sy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ato amin'ny fokotany na kitodona. Fantsona toy ity no isintonana ny rano miakatra eny an-tanàna mameno ity sy ny beandrano ity. Nisy nangalatra ny fantsona teto ka tsy nanana rano nandritra ny fotoana elaela ny mponina. Rehefa nangataka fanampiana ny mponina dia namaly izay fangatahana izay ny orinasa Samkrete nanome fantsona vaovao. Amin'izao efa tonga eto tanàna ny rano. Ny taraina izahay dia nitondra teny ianareo. Tonga eto anatrehanay ny ity eo ankehitriny noho ny alahelo-nareo ihany koa ny ara-niombona taminay. Faly izahay tompoko. Eniky ny hafaliana tokoa izahay tsy hoe ianareo ihany ny faly fa izahay nisotro rano madio dia faly tokoa. Rehefa mifampiresaka tamin' zareo tompona ndraikitra avy amin'ny orinasa Samkrete zany zay dia nalahelo izy. Tena hita mihitsy hoe tamin'ireo tompona ndraikitra reo moa dia tena nalahelo niaraka amin'ny vahoaka dia tonga dia namaly avy hatrany izy ny alahelon'ireo vahoaka ireo hoe hisotro rano maloto. Indrindrandrindra moa andazao resaka fiasana ao anatin'le renirano mananara izay hosotroana dia voatery zany dia tena aingana dia aingana aminay ary tena faly dia faly izay manoloana ny valin'ny fitiavan'ireo tompona ndraikitra ny Samkrete amin'ny resaka rano fisotro. Mandroso ny fanamboarana ny ampahany voalohany amin'ny voarapida mampitohina Antananarivo sy Toamasina. Efa tonga ety Antsorobe ny fanotorana na ny terasement. Ito hitantsika ito zao manapaka ny lalam-pirenena fahatelo eto Mangamila. Mitoy ihany koa ny fandrarahana tara na ny goudron sy ireo fametrahana fotodrafitrasa isan-karazany. Roa andro sisa dia higadona ny fetim-pirenena manentana ny malagasy rehetra iompo hiara entana anomana ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny verena ny fahaleovantena sy ny fahaenina amby enimpolo taona ny joroan'ny Foloalindahy malagasy ny komity mpiandraikitra ny fankalazana. Anisan'ny ampiavaka ny matso manokana amin'ny zoma 20 jona ho avy izao ny fanehoana ireo fitaovana ho ampiasain'ny jeny miaramila amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa. Misy ny fandaminana sy ny fitsipika napetraka ho an'ireo izay anatrika ny matso mivantana eny Mahamasina mba hisian'ny filaminana antsakany sy andavany sy ny fiaraha-mifety ataon'ny malagasy rehetra. Fanampim-baovao. Be tsara ho fantatry malagasy aloha zany dia ny hoe na dia manomana ny matso ara ny hery fiarovana sy filaminana dia tsy mandao velively ny asa mandragana izy ireo. Izany hoe efa misy paika natao zany mba hahafahan'ny malagasy tsirairay avy misitraka ampilaminana ity fankalazana ny 20 taona ny verena ny fahaleovantena ity sy ny 20 taona ny joroan'ny tafika teo dia efa amperinasa zany amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny fotoana nanokafana ny fankalazana tamin'ny voalohany volana jona ny eny Akanja ny maramila sy ny polisy sy ny zandary manao izay azony atao amin'ny filaminana fandehanany fiainana ankapobean'ny mponina eto Antananarivo aloha fa manerana amin'ny Madagasikara koa dia efa misy drafitra matipaika mba hahafahan'ny vahoaka misitraka n'le hoe filaminana amin'ny fankalazana. Zay aloha zavatra voalohany tiana holazaina, tiana ampitaina ihany koa mba hananany tsirairay avy saina milamina sy fo miray amin'ny fankalazana.
ny faharoana arakaraka an'izay ngamba dia fanentanana fetitsika malagasy io satria fiverena amin'ny fahaleovan-tena ary nisy zavatra be dia be izay niainan'ny firenetsika tao anatin'izay 90 taona izay ka manentana antsika malagasy manomboka amin'ny fananganana ny sainam-pirenena zany zavatra zany maneho ny fitiavantsika tanindrazana aoka re hijanona kely aloha ato kely aloha ny fifankalana ny fifanenjehana ao anatin'izao fankalazantsika ny fahaleovan-tena izao fa ny rahantsika malagasy rehetra nahazo izy io ary nisy martiora nafahantsika nisitraka n'izao fahaleovan-tena izao dia mba ato kely aloha ato anatin'ny fotoana vitsy na dia eny amin'ny fiainana andavanandro ara eny amin'ny fifamoivoizana ara eny amin'ny ao amin'ny fiainan'ny fianakaviana aza dia alohantsika mba hiaina ankafaliana ny fahaleovan-tena zany fiombonam-po dia ny komity mpanomana ny fankalazana dia efa nanao zavatra be dia be mba ahafahantsika misitraka n'izany fankalazana izany nisy hetsika ara-tsosialy tao nisy hetsika ara-panatanjahantena ao ary nivon'izany dia ny matso lehibe amin'ny 24 volana jona izao izay karakarain'ny hery fiarovana sy filaminana mazava ho azy fa miezaka ny aneo amin'ny vahoaka malagasy ny mampiavaka an'izany fankalazana izany ny hery fiarovana sy ny filaminana fatatsika tsara fa nomena iraka vaovao ny maramila aloha raha ny maramila no resahantsika dia ny fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa mba hampivoatra ny tontolo ambanivohitra iny le nitenen'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny hoe mamelona indray ny jeny maramila dia ho hitantsika eo zany ho hita maso zany zavatra zany hoe ireo ara ny fitaovana fa tsy hoe resaka manidina fotsiny zany ary efa naseho ombenombeny ihany koa ny fandraisana anjara ny jeny maramila ny fianarana tsy maintsy miverina ny anatra kely aloha dia tsy maintsy nefa ny tonga dia efa tsy maintsy miantsehatra raha teo ihany koa dia ho aseho eo amin'io matso lehibe io zany ho hita maso ny fitaovana sy ny fahavonona ny maramila anatanteraka n'izany iraka izany ny azo lazaina ihany koa amin'io matso lehibe io dia anehoana ihany koa ny fahavonona amin'ny maramila amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ho an'ny maramila zava-dehibe voalohany dia ny fanarahana ny fitsipifehezana fa rehefa tsy manaraka ny fitsipifehezana amin'ny maramila dia tsy ahavita ny iraka mpanaovana anazy dia io ny fanaovana matso an'ny maramila ho an'ny hery fiarovana sy filaminana dia maneho ny fahavononana sy ny fanajana zany fitsipifehezana izany dia efa nandritsy ny andro maromaro zay no efa nanomboka ny famerenana amin'ny fahavononana amin'ny 24 volana jona dia ho hitantsika eo ry vahoaka malagasy ny fahavononan'ny maramila amin'io 24 volana jona io amin'ny fiarovana ny tanindrazana fa eo ihany koa amin'ny fampandrosoana anazy dia manantena ny fiarametantsika malagasy tsirairay avy tsy vaky volo amin'io matso lehibe io ary ho torak'izany ihany koa ny isa-paritra any amin'ny tontolo ambanivohitra Madagasikara rehetra any nandray lesona tamin'ny zavatra nitranga hatramin'izay isika nisy ny fifantsehana nisy fotoana nisy ny fifantsehana nisy fotoana ihany koa raha nisy zavatra mipoaka nisy ny naratra nisy ny maty dia zany tsy maintsy ny raisina daholy ny lesona tamin'izany dia amin'ny 24 volana jona io zany isokatra amin'ny 5 ora sasany ny vavahady ny lanonana dia nomboka amin'ny 10 ora amin'ny fahatongavany filohan'ny fanavozana repoblika Madagasikara ao anelanelan'izay dia isy fanentanana isan-karazany
izay atao ataon'ny antoko-pihira maro samihafa ary eo ihany koa ny fisafona izay efa miendrika sahady lanonana ara-maramila mialohan'ny atongavan'ny filohan'ny repoblika. Ny fanentanana manaraka dia ny hoe amin'ny fotoana salamy reny saripady mihitsy ny fitandrona amin'ny filaminana dia mangataka antsika tsirairay avy malagasy tsirairay avy anaraka izay fandaminana iseho eo fa na zahay maramila anao ny matsio ara dia misy fandaminana tsy maintsy atao. Rehefa tenenina antsika zany hoe tsy azo atao mitondra tavoahangy, tsy azo atao mitondra zava-maranitra na zahay izy io anao ny matsio ara dia ho savaina. Satria tsika indraindray zany hoe ifaly ny atongavanay aty dia savazavaina ao re mba manaraka fandaminana mba hananantsika filaminatsaina zava-dehibe zany. Sady zao misy vahiny manakaja avy any velany koa eo dia tsy maintsy miantoka ihany koa tsika zany ny fiarovana an'ireny olona ireny dia tsy maintsy somary entitra ny eo ambavahady amin'ny fisavana. Fa zao tsy andoavam-bola ny fidiranao, misy tike ho zaraina, misy tapakila ho zaraina alohan'ny hidiranao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Amin'ny lalana mahazo ny Mahamasina iny dia misy toerana efa hizarana an'izany tike zany satria voafetra ihany koa ny olona azo ny toerana io raisina zany dia maka tike tsika dia afaka mitsofoka ao Mahamasina manomboka amin'ny valora sasany ny fanentanana rehetrarehetra dia manentana antsika tonga valoha dia afaka misafidy toerana afaka hoe etsy ahako mba mahita tsara dia afaka misitraka tsara na ny matso na ihany koa ny fampisehoana rehetra izay tranga amin'io andro io. Anatin'izay hetsika fankalazana ny niverenan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny folo alindahy izay ihany dia nisy moandroany ny hazakazaka ny fahaleovantena no tanterahiny rehetra ho an'ny teto Antananarivo renivohitra efa eo ampikirakirana ny vaovao mikasika izay ny mpanao gazety ho arahintsika eo vantany voavita. Fa na dia teo aza ireo andrim-panjakana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka nandrafitra ny fehezan-dalàna mikasika ny fananjariana tany, ny fananantany ary ny trano fonenana dia ilaina foana ny tolo-kevitra avy amin'ny solontenan'ny mponina. Antony nanaovana ny fakakevitra natao teny amin'ny CCI Vato ny farana io arivo io nisy ny tsokevitra ny vohitra mazava ho azy ho tateriny Miray Andrinjafy sy Fanily Kely amintsika. Nampanenona ny aponga sy ny tamtam mateto iantsony sy anairana malagasy rehetra hiady amerina amin'ny taniny. Maherin'ny 500,000 ireo mpizaika manerana ny nosy nandray anjara tato anatin'ity fakevitra ity tondra ny olana sy ny vahaolana mifanaraka amin'izay eo amin'ny resaka fanajariana ny tany, fananantany ary ny trano fonenana. Fa na eo aza ny andrim-panjakana, mpanao lalàna, mpanatanteraka mandrafitra ny texte rehetrarehetra mikasika ny raharahan-tany, fananantany, trano fonenana matoa mbola tsy nampilamina dia mbola tokony hisy hevitra vaovao entintsika hampilaminantsika tsara zay tanitsika, tanilazantsika malagasy zay. Ka zay no nakantsika ny hevitry ny vahoaka na ny solontenam-bahoaka eraky ny Madagasikara. Ary zay raha teo ny tokony ho nataon'ny mpitondra hatramin'izay ary isorana ny fitondrana fanavaozana fa ny zavatra takiny vahoaka ihany ny tokony tanterahana. Ka zay raha rehetrarehetra voasoratra, zay hevitra rehetrarehetra voalaza dia hoezahana ho tanterahana. Ny antso malagasy rehetra teto ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana Madagasikara irahina hiaro ny taniny. Isika malagasy dia tokony ho sarotiny amin'ny tanitsika sy amin'ny arenantsika. Andaotsika irahina
andaotsika hanaratra ny zavatra nataony tolo tao aloha hoe rehefa misy solam-pangady dia andrakoto solam-pangady andrakoto tsy alainy hafa-tsony fa amin'izao fotoana izao dia nahitatsika raha ny vahiny makakery ny zavatra atsika samy kombona daholo itsika isarako ny zavatra nataony tany amin'ny commune tany Mananjary any raha misy sinoa tsy manara-dalàna maka ny tany dia mitsangana daholo ny fokon'olona rehetrarehetra izany tokony ataontsika manoloana an'izany tsy fihetezana izany tsy ahirina fa 5.8 kilometatra toradro ny velaran'i Madagasikara izay didinina faritra masina sy faritra ratoekarena hatramin'ny 2.4 tapitrisa kilometatra toradro tombanana mbola latsaky indray apatelo no velaran-tany azo ajariana nefa no mbola voajary ny folatra amin'ny 2.9 ny tany azo volena ihany koa no mbola voavolo maharitra ny 1.9 ny velaran-tany tsy voajary fa mihoatra lavitra ihany koa nefa ny faridranomasina tsy voatrandraka eo amin'ny resaka trano fonenana ny 5.9 ny tokantrano eto Madagasikara no ao anatin'ny fahaterena ny 4.9 tsy manana trano fonenana manokana ho azy noho izany dia tokony anorina trano hatrany amin'ny 3 alina sy iray hetsy isan-taona i Madagasikara izany dia mitaky fiara-miasa sy fandrindrana matanjaka eo amin'ny ministera sy ny ravi-panjakana isan-tsokajiny ny fanajariana ny tany ilaina araka izany ny fandrindrana ny politika mpampandrosoana tetikasa eo amin'ny ministera mba azona antoka fa mifameno sy mifanaraka ny vina momba ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana maharitra ny fotodrafitrasa apetraka raha izay ny fikanan-doha mikasika ny fananjariana ny tany ny fananantany sy ny trano fonenana dia ny farana ny ariva teo ihany koa ny fikanan-dohan'ny syndicat ny inspecteur général de l'État de Madagascar tempoka ny votra tao anatin'izany ny fanomanana ireo antotan-kevitra hiatrehana ny fikanan-doha-pirenena isan'izany ny volavolana rija teny-dalàna anatsarana ny asan'ny inspecteur général de l'État sy anatsarana ny fanaraha-maso ny fitantanana ny volam-panjakana aina rabetany sy ajarazafy ny mpiasa hitondra ny tolo-keviny hanamafisana ny ezaka ny ady amin'ny kolikoly ampisy ny fanjakana tsara tatana eto Madagasikara ny syndicat ny inspecteur général de l'État isan'ireo ny volavolana rijan-teny-dalàna hanatsarana ny asan'izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana ny volam-panjakana tepoka isan'ny songadiny io tamin'ity fikanan-doha ny syndicat ny inspecteur général de l'État eto Madagasikara natao teto soavim-bahoaka ity ny ohatra zany dia fantatritsika fa somary nahazo tsiny ihany indraindray ny inspection générale de l'État hoe tsy miasa kanefa ny tena marina dia voafia ihany izy ao anatin'ny asany satria ny filoham-pirenena ihany no afaka maniraka azy amin'ny asa ataony ary eo ihany koa ny didy aman-dalàna samihafa izay azo lazaina hoe somary efa lany paikandro ihany ka mila tsaraina zany ahafahany manome alalana azy bebe koa anao izay asa endreketan'izay sy ahazona vokatra misimisy kokoa ny lalàna zao manome ny fomba fiasan'ny IGE inspection générale de l'État zany dia efa mipetraka eny anivon'ny fanjakana zany eny anivon'ny présidence ary miandry ny andehanany any amin'ny parlementa zany olona anina izy io dia natao hanatsarana kokoa manaraka ny toetrandro zany sy ny norme misy ahafahana manatsara izay asa izay anisan'izany zao raha ohatra ny alina fotsiny tamin'ny inspection ny IGE teo aloha dia miditra ihany koa izy amina resaka audit ny ankapobeny miasa zany na eny anivon'ny inspection générale de l'État izay tena amby folo izy amin'izao fotoana no eny amin'nivon'ny inspection générale d'État eny Antaninarenina fa misy koa ny inspecteur d'État zany eny amin'ny direction générale du contrôle financier izay manodidina ny 320 akoatr'izay misy inspecteur général d'État zany miasa amina sehatra hafa manodidina ny 700 eo hoy ny tompon'andraikitra ny isan'ireo inspecteur général de l'État eto Madagasikara izay misahana amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana ny volam-panjakana
Lafy mavao hafa navaozina ny tondro zotra iatrehany Madagasikara ny fiovavan'ny toetrandro sy ny fahaizana miatrika ny vokatra zany. Navaozina ifanaraka amin'ny filan'ny firenena. Contribution déterminée nationale no voambolana ara-teknika iantsona azy ho an'ny sehatry ny rano fidiovana sy ny fanadiovana. Fanampigoavana no atrehana satria anisan'ny iara-pahavoazana ny fototra momba ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana rehefa misy loza voajanahary mandalo eto Madagasikara. Tempoka 12 no anaovana ady sisika mba ho tafiditra ao anatin'io tondro zotra io araka ny angom-baovao nataon'ny Nandriana Zafindramaro sy Firarjona. Rehefa manana io tondro zotra no avoazina iatrehana ny fiovan'ny toetrandro io Madagasikara dia tsy maintsy manana drafitrasa fampiarana azy araka ny toromarika ny mpiara-miombonantoka. Drafitrasa mikendry zava-baovao ahazoana famatsim-bola maharitra. Rehefa mangataka famatsim-bola isika dia anisan'ny jeren'ireo mpamatsy vola ny qualité sy ny innovation ao anatin'ny projet izay proposentsika. Ny projet conventionnel zany amin'izao dia sarotsarotra ny azahoana financement ho anazy fa ny projet innovant entre guillemets no mahasarika kokoa ny mpamatsy vola dia tsy maintsy misaliny amin'izay tsika. Ho an'ny sehatry ny rano, fidiovana sy fahadiovana, fanampigoavana ny fahaiza miatrika ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro na ara-bola na ara-potodra-fitrasa. Ny ministèran'ny rano zany dia efa manomana karazana hoe norme nationale amin'izay hoe foto-drafitrasa afaka miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Misy cyclone mandalo na misy haitany mandalo dia ireo foto-drafitrasa ireo dia afaka misaka an'izay na ny famatsiana rano fisotro madio na ny fidiovana sy fidiovana WC sy ny fanasan-tanana zany. Misy paikady sy lalam-bola iraisam-pirenena maro iadina amin'ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro. Azo trahany Madagasikara tsara izany, mampitovy fomba fijery, ahafahany mahazo izay loharam-bola izay ireo mpisehatra amin'ny rano, fidiovana sy fahadiovana. Ny mpamima indray manomboka izao no hitarika ilay antsoina hoe Cash Working Group, sehatra iray natao hifanankalozana ireo mpiantsehatra manodidina ny fiahiana ara-tsosialy an'ireo olona marefo sy ireo lasibatry ny loza voajanahary eto amintsika. Nisy ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny PAM sy ny UNICEF teto sy Ankorondrano. Olivier Ndrembololo-Miaja. Ce certificat honore ses performances remarquables et son engagement exemplaire. Raha ny UNICEF no nitarika ity antsoina hoe Cash Working Group ity 5 taona teo aloha dia ny PAM miaraka ministera amponina sy ny BNGRC indray no handray ny fitarihana sy handrindra azy manomboka izao. Mazava ho azy fa ny resaka fanohanana ara-bola no kirakiraina ao anatin'ny Cash Working Group. Voalohany aloha ao anatin'ny fanatsarana ny fandrindrana fa ihany koa ny afana ihany koa mijery ny fitovizana eo amin'ny fanatanterahana an'ireo programme na transfert monétaire izay atao na amina programme régulier protection sociale zany na amin'ny programme réponse au choc izay mety ihany koa programme na protection sociale réactive au choc zany hoe ireo mpiantsehatra rehetra izay hitambara ny au niveau ny partie gouvernementale fa ihany koa ireo mpamatsy vola sy ireo mpiantsehatra hafa mety amin'ny secteur privé na amin'ny organisation des sociétés civiles izay manao ny transfert monétaire au programme ANASA izay na ao anatin'ny fiadivana fahantrana fanatsarana fivelomana ny tokantrano na ao anatin'izay hoe réponse au choc zay. Nisy ihany koa teto nitatitra folisy tamin'ireo zava-bita nandritra ny 5 taona nitarihany UNICEF ity Cash Working Group ity. Rehefa nanao tombana ny fahavoazana nahazo ireo mpanao gazety sy orinasa fanaova gazety tany Tomasina ny UNESCO sy ny studio sifaka taorian'ny rivo-doza gezany dia natsapa sy nahita fa mila toana sy fanarenan'izy ireo iverenany manohy ny asany andavanandro. Natolotra tamin'izany ny fiofanana fanamafisana fahaiza-manao sy traikefa indrindra ny mifandraiky amin'ny fiatrehana loza voajanahary ary natolotra niaraka tamin'izany ihany koa ireo fitaovana ilain'izy ireo amin'ny asa fanaova gazety araka ny sokajiny avy. Lovan'Irina Javana
sy Kenny Léonard, télévision malagasy any Tomasina. Onjapeo miisa 12 no notolorana fitaovana izay nahitana table de mixage, ordinateur portable, micro professionnel ho an'ny studio, miampy ireo kojakoja mifandraika amin'izany taoriny ny fanofanana ireo mpanao gazety miankina sy tsy miankina teto Tomasina izay naharitra 3 andro. Io no nentin'ny studio sifaka tamin'ny alalan'ilay tetikasa miatrika notoanany UNESCO vokatrilay tombana nataon'izy ireo ny volana May raha ny fanofanana izay nitondrana ny fiatrehana ny meana sy ny voasana aloha hevitra 3 nitondra ny tontolo iainana, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny humanité izay nafanana mpita fa mitana toerana lehibe ny haino manjery, mialoha, mandritra ary aoriany ny trangan-javatra lehibe tahaka ireny nandalovan'ny gezany ireny. Dia mifankasitrahana lehibe no atolotra amin'ny mpamey satria mba afaka miaina ny station, mba afaka mamita ny zavatra tsy vitany ny station tamin'ny alalan'ny famezana ireo fitaovana zay lehibe dia lehibe ho anay rehefa anay miatrika ny asa manaraikitra tsy maintsy samy zay station zay. Rehefa nanao an'ilay fombana zany tsy vitany hoe ny infrastructure matériel zany hoe foto-drafitrasa sy ny fitaovana no simba fa misy ihany koa tosika eo amin'ny hoe inona ny karazana mpandarana sy endrim-pandarana mahaliana sy ilain'ny mponina eto Tomasina mandritra ny crise na loza tahaka ireny zany dia nanao fampifanana zany mikasika ny antsoina fotsiny hoe journalisme humanitaire sy ny gestion de risque de catastrophe hoe ireo fahaizana zany mandrinda vaovao ilaina sy tokony ho fantatra rehefa misy loza tahaka ireny sy hoe inona ireo mamaly ny etaeta ny mpiaino. Roapolo amby zato andro teoriana ny studio sifaka tamin'ny alalan'ny tohana nataon'ny UNESCO no tonga ankasitrahana an'izy ireo zany. Izao tompona serasera izao ny niantso anay voalohany hoe tale ahoany tsika ty fa tena voza ato nefa dia niresahany teo iny fa manao service public akory zareo ary manampy tanteraka ny haino manjery pirenena ny asan'izy ireo. Samy matsapa ireo niatrika fotoan-dehibe izao nandritra ny fanolorana ny mari-pavita-piofanana fa anisan'ny fomba iray enti miatrika sy afana mamolavola sahady ny paikady amin'ny fotoana manaraka amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary goavambe sahala ny gezany ireny izao dingana vita izao. Ifarana ny 30 Jona izao ny tetikasa Prodigy rehefa eo am-pandaminana ny hotohin'ny fisoratana anarana biometrika ny tompon'andraikitra mahatratra eninetsy sy 5 tapitrisany ny olo-pirenena nahavita zany tao anatin'ny 3 volana mitondra fanazavana momba ny fandoavana ny tambi-karaman'ireo mpiandraikitra ny fisoratana anarana biometrika ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa Prodigy alohan'ny 19 Jona sy amin'ny 30 Jona no anefana ireo tambi-karama rehetra tamin'ity tetikasa ity. Nalsora Andriamasinoro. Mahakasika ny fandoavana ny tambi-karama raha ny volana avril dia efa nalefantsika ny tambi-karama ho an'ny agent izay mikirakira an'ireo fitaovana fandoavana anarana biometrika fa tsy laozany impokely ho an'izay nisy fahadisoana ny mombantsika tamin'ny fandefasana ny vola fa raha tombanana manodididina ny zato eo ny isan'ireo opérateur d'enrôlement na ireo mpanatanteraka ny fisoratana anarana biometrika no tsy naharay ny tambi-karama dia ho an'ny toyany mba ahafahantsika manana antoka ho an'ny fanatanterahana ny asa amin'ny andavanandro dia manome tompony avy aty amin'ny tetikasa Prodigy fa alohan'ny ataperan'ny tetikasa dia tsy maintsy voaloha daholo ny tambi-karamatsika rehetra izay nisehatra tao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa zao toto amin'ity totiana manokana fa mialohan'ny 20 volana Jona zao dia ho alefa manontolo ny tambi-karama tsika rehetra ny volana May dia alohan'ny 30 volana Jona indray dia ho voaraintsika rehetra ihany koa ny tambi-karama ho an'ny volana Jona. Efa mananika hatrany amin'ny 9 tapitrisany ny olo-pirenena malagasy voasoratra ao anatin'izany angorafitra izany lohalaharana amin'izany ny eto amin'ny faritra Analamanga.
nisy ny fampiofanana zay nataontsika isa-paritra dia nanaotsika ny fanaovana sonia ny fanaraha-piarah-miasa ka izay ireo zay nitsoka andaharana mazava ho azy fa tsy ao anatiny mandray an'ilay tambikarama. Fanavozana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara io no lohahevitra nitondrana ny hetsika azakazaky ny fahaleovantena ny ainga tetsy amin'ny Coliseum ny azo ny kianjana Larbi izany hoe azakazaka teo amin'ny 2 kilometatra sy sasany teo eo nahitana ny sokajiny olona rehetrarehetra sy nahitana ireo manam-pahefana rehetra teto amin'ny firenena ihany koa. Ainarabe tany ajarazafy ny piasa no nanao ny agnim-baovao. Firaisan-kina fiarah-mientana amin'ny fanavozana ho fampandrosoana ny Madagasikara io no ventikevitra navoitra tamin'ity azakazaka ho an'ny fahaleovantena 2 kilometatra sasany ity hoy ny lehibe ny gouvernemanta. Azakazaka saika nahitana ny avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny avy amin'ny gouvernemanta sy ny ministera isa-tokony ary ny antenimieram-pirenena taorian'ny fisian'ny fanafanambatana niaraka ny ainga teto amin'ny Coliseum ny hazakazaka niraisana ny azo any vandry ary ny farana teto amin'ny kianjana Larbi. Ny hevitra nampitaina sany an-tanana malagasy moa dia ny firaisan-kinantsika miara-monina anatin'ny sofanavozana zao ho an'ny fandrosoany Madagasikara dia izay le hevitra nalevana satria zareo ministera ny karakara misaotra ny mpandray anjara rehetra ihany. Araky ny torohevitra zay nentina moa dia ny fanavozana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha ampandrosoana Madagasikara tsika dia marina ny tenin'ny Andriamatoa Prime Ministre teo hoe ny firaisan-kina no ahafahana manatanteraka an'izany. Natao ny diabe fahaleovantena androany mba hisiny zay firaisan-kina eo amin'ny vahoaka malagasy zay tsy ho anay ao amin'ny gouvernemanta ihany tsy ho an'ny mpiasa-panjakana irery ihany no nanaovana an'iny fa ho an'ny malagasy iray manontolo ary amin'izao dia manentana ny malagasy izahay ao amin'ny fanjakana ao amin'ny fitondram-panjakana fanavozana repoblika zay tarihan'ny Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina manentana ny vahoaka malagasy rehetra mba hisy an'izay firaisan-kina izay amin'izao fankalazana ny fahaleovantena izao mba ahafahantsika mampandroso any Madagasikara. Fa isan'ny nanamarika ty hetsika ara-panatanjahantena teto amin'ny kianjana Larbi ity ihany koa ny fionana pirahalaina tamin'ny baolina kitra na Mats de Gala teo amin'ny mpikamana tamin'ny gouvernemanta sy ny FDS na ny avy amin'ny hery fiarovana sy filaminana izay nandreseny ny avy amin'ny ekipan'ny gouvernemanta Rono Ray ny FDS. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-enina-ambin'ny-polo taona ny nahazahoana ny fahaleovantenantsika sy ny tsanganan'ny folo alin-da malagasy. Le matitra teo dia matitra ny firaisan-kina sy ny fiaraha-milalao ny tompona andraikitra rehetra tao Madagasikara. Tena tao anatin'ny firahalaina tanteraka le izy dia ankasitrahana mpikarakara, ankasitrahana ny vahoaka malagasy ny aran'ny entana mampiseho an'izay firaisan-kina ao anatin'ny fanatanjahantena izay. Nanamafy ny fanentanana ny rehetra amin'ny fanomezan-danja ny fety ny 24 jona teto ny Prime Ministre. Zao fankalazana fahaleovantena moa ty sy ny naterahan'ny folo alin-da. Eto zany tsika malagasy no mampiseho ny fitiavana Madagasikara. Zay le mahatonga anay ny teny teo tena miara mirontsika na ny any amin'ny faritra indrindra ny eto Antananarivo be dia be ny hetsika efa nikarakaraina tongava maro tsika amin'ny 26 juin dia ao tsika miara mirona mifety tsika afaka Madagasikara. Lalao famaranana tamin'ny kitra fokotany moa no nanakatonana ity hetsika ara-panatanjahantena teto amin'ny kianjana Larbi tafiditra amin'ny fanamariana ny faha-enina-ambin'ny-polo taona nahazoana ny fahaleovantena sy nitsanganany folo alin-da ity. Andalo vetivety any Diego isika manohana ny fanendrena ny Tale Generaly vaovao ny mpiasa eo anivo ny orinasa Sekren any Antsiranana. Fanendrena izay hitan'izy ireo mifototra amin'ny fahaiza-manao ara-teknika ary olona tao anatin'ny lisitra natolotra ny mpiasa ihany. Nanamafy ny mpiasa sy ny mpandraraha eo anivo ny Sekren fa tsy misy fanakorontanana ary fitadiavana vahaolana maritra ho an'ny orinasa no kendrena. Fanadiadiana hoentin'ny Lucky, télévision malagasy an Diego. Tsy fanakorontanana ny orinasa no tanjo ny mpiasa madiniky ao amin'ny Sekren SA fa famana olana ny mpiasa sy ny famerenana amin'lohan'ny orinasa. Manona ny tolokevitry ny filan-kevitra tanana izy ireo amin'ny fanandrena ny Tale Generaly vaovao izay heveriny fa ara-teknika fa tsy lafiny politika.
efa agnatin'ny fasaragna zay ampiasan'ny secret tena azo zao zay monsieur le président misotranao am'izay ifagnomezanao directeur vaovao zay ary miraro koa zay mahavena aminay aty malakilaky alohany zao fety zao tianay DG vaovao io tagnatin'ny safidinay satria nagnamia safidy maromaro zay tagny ary izy no agnatiny safidinay ka anareo koa nanolotro tianay ary vognino izay mpiasa madiniky iara-iasa iaraka aminany ampandroso ny secret ty efa nisy ny fagnambarana iombonana nataon'ny mpiasa sy mpandraraha ary mbola manao fiatrana izy ireo fa ilaina ny hametrana aingana tompona andraikitra vaovao mba ampiverenana fitonena eo anivony ity orinasa ity sy ny voagna ny etaetan'ny fitolo sy ny voagna etaetan'ny fitaky ny fereremo ny fanampanjakana nangala fanapahan-kevitra mbala olo to ihany za maheto mivoana za président cadre sy fitiavy tiany fa iaia izy le voavoaka tsao mala ifody le koa satria mahary zay olony pisefasefaka tamin'ny raha ikeo ambarandreo hoe agny zay le raha zay efa natonga konontony fa tsy rotsy contre za saky manangatahana ito fa irotsy contre fedy fa oka isika voaka nantsiranana na ianareo ray aman-dreny ianareo zoky sandry mpisehatra ao anatin'ity société secret io mba ho tony atsika mba tsy ho tratra ny velam-pandrika hoe antoko politika avy amin'iza na avy amin'iza io tale général io fa teknisiana no ilaina teknisiana vaovao mahavita azy zay ny firarintsoa ary zay koa no tokony mba hampatony atsika miandrandra ny fametrana aingana ity tale général vaovao ty ny mpiasa eo anivony orinasa secret sy ny mpandraraha maro eto antsinanana mba ialana amin'ny irifiry mianjady amin'ity orinasa ity lafim-baovao hafa manodidina ny 7 isanjato ireo olona manantena eto Madagasikara raha ny tarimarika ny taona 2024 izy ireo zay sokajiana ho marefo na ara-tsosialy na ara-toekarena no marina androany ny andro maneran-tany ho an'ny manantena ao anatin'izany ny olona maty vady ny sarabady ny nisafidy ny tsy anambady anisan'ny loha-hevitra tao anatin'izany ny hoe aoka ore ny feon'ny mpitondra tena ny ombona-kevitra io sy ny fampizarana izy ireo ny olana manodidina ny fiainan'ireo olona manantena Mirandry Anjafy sy Jaona Dimilo Salama. Misy zao hoe tsy niasa le teo zao ianao tsy niasa dia nefa nilasa le vadi-panohana dia tsy maintsy eo ianao vao mikropaka hoe inona zany ndeha ho ataoko zany zao satria ny ankizy ny adidy mavesatra ny ankizy tsy mahalala zany fa dia hoe toy indray dia fiainana nefa tsy maintsy tohizana dia any zao olana daholo zany amin'ny mpitondra tena raha ny antotanisy eto Madagasikara dia manodidina ny 4.2 isanjato no manantena na ny vavy eto Madagasikara ary 1.7 isanjato izy ny vavy na lehilahy. Tamin'ny fanisambahoaka nataony taona 2024 dia 7.2 isanjato no mpitondra tena. Mety maty vady io, mety ny saram-panambadiana, mety misafidy ho tokana ihany koa. Izy ireo zay sokajiana ho tena anisan'ireo sokajin'olona marefo indrindra eo amin'ny resaka ara-tsosialy sy ara-toekarena. Efa taona zao no nivondrona tao anatina fikambanana antsoina hoe tena natetika asa itsonjovana namana izy ireo ka vehivavy mpitondra tena manantena sy zokiolona manodidina ny 400 mivondrona ao anatiny. Atao anatin'ity andro manokana natokana ho manantena ity dia anisin'ny fifampizarana traikefa mifanakalozana ao anatin'ny latabatra boribory entin'izy ireo miroso hatrany na dia eo aza ny olana iantsoroany. Manana zo haneo ny heviny ny tsirairay ny mpitondra tena ny etaetany ary ny olana zay drainy ny mpitondra tena. Tsy tokony hijanona ho feo mangina izy ireo fa tokony ho raisina an-tanana ny sosikevitra sy ny filana izy ireo tsirairay avy. Nasehoan'ny solotena tao anatin'ny fifanakalozan-kevitra androany fa mbola maro
ny fanamby a atrehan'ny mpitondra tena eo amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa hita ihany koa ny fahavononana hiara-iasa sy hitady vahaolana maharitra mba hanatsarana ny fiainana mpitondra tena sy hanamafisina ny hasina mpitondra tena eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Lohahevitra raisina ao anatin'izao ny hoe aoka ore ny feon'ny mpitondra tena. Tsy mitsaha-mivelatra ankehitriny ny tontolon'ny tantara an-tsary na ny bande dessinée sy ny manga amin'ny teny malagasy eto amintsika. Anisany misehatra amin'ny fampiroboroboana ireo asa soratra ireo ny trano fanitam-boky Aitsingory. Anatin'izao fanamariana ny iray volany teny malagasy izao dia nampahafantatra ny boky 5 farany novokariny tetsy amin'ny tranom-boky pirenena androany ny tompon'andraikitra eo anivon'ity Aitsingory ity. Riva Ravonarivo sy Tolotra Robson. Fanambandrizakely, tsioka, azy, arirarira, ary lolonaka, boky 5 vao navoaka ny trano fanitam-boky Aitsingory ireo. Izy reto dia tantaran-tsary na bande dessinée sy manga nosoratana tamin'ny teny malagasy ranoindray. Misongadina ao anatin'ireo boky kely 700 sy 500 pejy ny tantara mampiseho ny fiainan'ny tanora mifangaro amin'ny kolontsaina mahamalagasy. Tantara mifono hafatra sy afaka kanalesona ihany koa anefa. Fanambandrizakely no boky voalohany navoakan'ny édition Aitsingory, bande dessinée malagasy amin'ny teny malagasy mitantara fiainana malagasy, indrindra fiainan'ny tanora malagasy. Boky rehetra ivoaka momba ny Ndrizakely dia izany avoaka ao ny resaka kolontsaina avoaka tsiraina eny resaka fialambolin'ny tanora ty zao ty andian'ny faharoa ty ary mbola hitoy ao amin'ny andian'ny fahatelo andro. Raha ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe resaka herisetra ao anatiny tsy ho andeha ampiaritsika any amin'ny fiarahamonina le izy fa mety ho lesina hoe tsy mahazo manao an'izao kay rehefa dans la réalité. Trano fanitam-boky mifantoka manokana amin'ny tantaran-tsary sy ny manga ary ilay antsoina hoe light novel ny Aitsingory. Tanjon'izy ireo ny sintonana ny tanora hamaky boky amin'ny fiteny malagasy, hampiroboroboana sy hanandratana ny teny sy ny kolontsaina malagasy ary indrindra hanohanana ireo tanora manan-talenta amin'ny asa soratra. Amintsika vetivety ny akon'ny mondial 2026 na ny fiadinan'ny amboara iran-tany ho an'ny baolina kitra. Ireo ekipa tafita amin'ny ampahenina 90 na ny 16e de finale ireo izay efa tafita amin'ny vantana aloha zany hatreto dia i Mexique, États-Unis, Allemagne, Argentine, France ary Norvège. Raha ny vokadalao Mali sy ny tamin'ny maraina ny teo amin'ny vondrona dia nandavo an'i Irak tamin'ny isa 3-8 i France. Norvège kosa nandavo an'i Sénégal tamin'ny isa 3-2. Ny tao amin'ny vondrona dia niondrika teo anatrehan'ny Algérie i Jordanie tamin'ny isa 2-1. Ho an'ny lalao rehefa avy eo dia amin'ny 12 alina no anarahana ny lalao ifandonan'ny Angleterre sy Ghana izay ao anatin'ny vondrona L ary amin'ny 10 maraina ny lalao ifanandrinan'ny Colombie sy ny République démocratique ny Congo ao amin'ny vondrona K. Ireo lalao roa ireo zany ny amin'ny 12 alina sy ny amin'ny 10 maraina dia samy morantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy avokoa. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao ankasitrahany ihany koa ny ekipa niarana natontos rampitsondray mirary soary tompoko plasy sy tompoko vavy.
misy raha tsy akombara velona na tiany